Sotranao Jesosy io satria mbola afaka miantso ny anaranao amin'izao ora sy fotoana izao. Mbola nomenao ilay fofinaina ahafahanay miaina. Mbola velona izahay ka mbola manana fanantenana. Jesosy ampita ny hafatra indray amin'ny vahoakanao aho satria baiko nomenao ahy izany. Mandra-pialako eto ambony ity tany ity. Tompo, mangataka ny fanahy masinao hiasa amin'ny alalako. Ka ny nofo rehetra dia tsy anana anjara amin'izao fotoana izao. Mangataka anao koa fanahy masina, hikasika ny olonao tsiraray avy, hiovany tsiraray avy. Tena Jaona aminao tokoa, tahaka ny niaonako taminao Jesosy, satria Andriamanitra velona ianao, mahery indrindra ianao ary tsisy toanao. Ka mitenena fanahy masina amin'ny alalako, satria fitaovanao kely sy bitika fotsiny ihany aho. Ka aoka hisandratra ianao Jesosy eo amin'ny seza fiandriananao. Ianao ilay Andriamanitry Abrahama, Andriamanitry Isaka, Andriamanitry Jakoba, Andriamanitry Sara, Andriamanitry Debora, ary Andriamanitro koa ianao. Ary Andriamanitry ny Kristianina izay tena mitana ny fahamasinana sy ny fahamarinana koa eo anatrehanao. Misaotra Jesosy dera ho anao rery ihany hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny aharo mandrakizay dory. Amen. Ry hava malala ao amin'ny Tompo, mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho amin'ny alalan'izao video izao. Anio maraina raha nivavaka aho dia nare ny teny fanahy masina ny amin'ity andro anio 1er Avril ity. Misy afatra nomeny fanahy masina ho antsika tsiraray avy izay isika tena miteny hoe zanak'Andriamanitra. Ity andro anio ity 1er Avril ity ry havana dia iarahantsika mahalala fa andro ny fitentsika anazy hoe andro fandengaina. Zava-doza tompoko, zava-doza. Lasa fahazarantsika mihitsy hoe andro fandengaina. Efa taona 2024 isika izao. Dia mbola miaina amin'izany ihany ny gasy maro be na ny olona hafa firazanana eran-tany koa dia mbola miaina amin'izany ihany. Ry havana, anio ny fanahy masina ny maraina raha ny Aoka ny vavaka ka natsiaro ity andro anio ity hoe 1er Avril dia hoy ny fanahy masina tamiko: Anaro ny Oloko, Aoka IZAY ny Lainga, 1er Avril, fa tsy azo atao izany fa i Satana no rain'ny Lainga. Fananarana ho antsika tsiraray avy no teny tia ny fanahy masina ho tenenina anio. Ampitandrina antsika tompoko satria tena afo be no miandry ny mpandainga rehetra. Ary tena mazava tsara mihitsy ny tenin'Andriamanitra. Eny tompoko, afo be no miandry ny mpandainga rehetra. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra, ao amin'ny asan'ny apôstôly dia misy tantarana olona mpivady izay atao hoe Ananiasy sy i Safira. Horaisintsika io tenin'Andriamanitra io ho vakiantsika. Fa ny Lainga dia tsy akasitran'Andriamanitra ary tena mahafaty tokoa, tena mahafaty tokoa. Io tantara io dia tsy tamin'ny testameta taloha fa testameta vaovao, izany hoe efa lasa tany an-danitra i Jesosy. Dia izay voatanteraka io. Izany hoe amin'ntsika miaina izao dia mbola mandaitra io, fa mbola mamindra fo amintsika Andriamanitra. Izay no mahatonga azy tsy tonga dia mamono antsika fa mananatra antsika aloha. Dia mbola velona isika. Andao vakiantsika io tenin'Andriamanitra io.
Asan'ny apôstôly toko 5 andininy voalohany ka hatramin'ny 11. Ovakiko izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Nisy kosa lehilahy iray antsoina hoe Ananiasy sy Isafira vadiny nivarotra tany. Kanefa nanafenany ny vola vidiny tany ary nifanarahany tamin'ny vavy izany. Dia noentiny ary ny apahany vola vidiny ka napetrany teo alohan'ny tongotry ny apôstôly. Hoy anefa i Petera, ry Ananiasy, nahoana i Satana no nameno ny fonao andainga amin'ny fanahy masina ka anafina ny apahany vola vidiny tany. Moa tsy anao va ny tany, ary rehefa lafo izy, moa tsy mbola eo ambany fahefanao va? Koa nahoana no nisaina izao zavatra izao tao amponao ianao? Tsy nandainga tamin'ny olona ianao, fa tamin'Andriamanitra. Noho nandre izany teny izany i Ananiasy, dia niakarapoka ka afaka ny ainy. Dia raiky tahotra indrindra izay rehetra nandre izany. Ary nitsangana ireo zatovo dia nofinosiny ny faty, ka noentiny nivoaka ny trano, dia naleviny. Tokony ho adiny 3 taorinan'izay, dia niditra koa ny vadiny, tsy nahalala izay zava-nitranga. Hoy Petera taminy, lazao amiko, raha toy izao no vola vidiny taninareo. Dia hoy izy, eny, toy izao tokoa. Dia hoy Petera taminy, nahoana ianareo no niray tetika aka fanahy ny Fanahin'Ny Tompo? Indro eo ambaravarana ny tongotr'ireo izay nandevina ny vadinao, ary hitondranao koa izy. Dia niakarapoka teo alohan'ny tongony niaraka tamin'izay koa izy, ka afaka ny ainy. Ary raha niditra ireo zatovo ka nahita fa maty izy, dia noentiny nivoaka ny trano ka naleviny teo anilan'ny vadiny izy. Dia raiky tahotra indrindra ny fiangonana rehetra sy izay rehetra nandre izany. Amen. Ry havana, io tenin'Andriamanitra io dia tena manambara tsara mihitsy fampitandremana omeny Tompo antsika anio. Fa alatra kely fotsiny tompoko, alatra kely fotsiny. Eto izy mivady dia nanafenany ny vola vidiny tany. Zany hoe tsy ny vola rehetra, na vola kely zany, na vola be zany no angalarinao, na amin'ny kolokolo io, na ao anaty poketra ny ray aman-dreny io, na any prêt-à-pot io, na amin'ny aferafera io, na inona zavatra angalarintsika, na sakafo izany, arak'le hoe mangalam-pinana, na inona dia alatra avokoa izany tompoko, alatra avokoa. Na akanjo tsy averina io, na kiraro tsy averina io, na hoe tomobila tsy anao, dia hoe iny fa hoe anao lainga fandengaina alatra, dia efa mahavery any amin'ny afo be. Satria nanafenany ny vidiny tany. Zavatra fenina, zavatra tsy hita maso, lainga, alatra, kolikoly, dia efa lainga eo anatrehan'Andriamanitra. Satria ny teny mihitsy Petera eto hoe, hoy izy amin'ny 7, ry Ananiasy, nahoana i Satana no nameno ny fonao andainga amin'ny fanahy masina ka anafina ny apahany vola vidiny tany. Amen. I Satana no miasa ao anatin'ny lainga. Zay le 1er avril tompoko. Zay le 1er avril. Na de lainga kely ara io, izay zao taloha dia tena tao anatin'izany mihitsy koa. Ary efa nandohalika tena nifona tamin'ny Tompo ao anikeo, satria hozy Jesosy hoe mibebay ianao
am'ireny lasa rehetra tsy fantatranao ireny mibebay anao dia nibebaka tamin'i Jesosy satria zaza ny tena, tanora ny tena, na de efa lehibe zao ary tatotokantranoko de mbola nanao azany any izahay satria tsy nafantatra teo aloha manamboatra sarina trondro amina taratasy dia mametaka izany ao ambadiky ny akanjo na ny ankizy io na lehibe io de nanao azany tatotokantranoko fa efa nafahan'i Jesosy tamin'izany. Lainga tsisy an'izany hoe poisson d'Avril zany. Ry havana, tena fandrika ataon'ny Satana io. Izay taloha tamin'ny mbola kely dia manao ale hoe ranina mandeha any ianao ary magasin rifa le mpivarotra any miantso anao, na hoe mandeha any ianao ary rifa tadiaviny hanina de tonga any ianao de hoe ahoana tompoko de tsy mitady anao ne za. Efa lainga izany, tsy eken'Andriamanitra. Tena zay ny tenen'ny fanahy masina ankeo tsy ekeny. Asainy ahako anafatra antsika tsiraray avy. Asainy ahako iteny amintsika tsiraray avy hoy izy hoe anaro ny oloko. Amen. Ka tonga amintsika zao tompoko ny fananarana satria tena i Satana mihitsy no ao ambadika ny lainga io. I Satana mihitsy no rainy lainga ary Jesosy mihitsy no niteny an'izany. Ao amin'ny Jaona 4:4 andao vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ito tantara ito dia tamin'ny Jesosy niteny tamin'ireo josy izay nino azy. Satria izy ireo mieritreritra hoe rainy zareo Abrahama. Nefa zareo tsy mino an Jesosy fa tena hoe maniratsira an Jesosy. Ary tena ratsy fiteny ao anatrehan Jesosy. Ary tena manivaiva an Jesosy. Jaona 4:4 ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ianareo avy tamin'ny devoly rainareo, koa izay sitraky ny rainareo no tianareo atao. Izy dia mpamono olona hatramin'ny taloha ary tsy nitoetra tamin'ny marina satria tsy misy marina aminy. Raha mandainga izy dia ny azy nolazainy satria mpandainga izy sady rainy lainga. Hotoizako kely amin'ny 5:12. Fa satria milaza ny marina ao dia tsy inoanareo. Amen. Ry havana, mengavy anao amaky an'io tantara io fa tena ho tsapanao fa Jesosy dia tena be fitiavana ary namafiara ny zavatra zakay ny teny voarainy avy amin'ireo masika aminy dia entitra ny teniny eto, entitra ary mampafantatra an'izy ireo fa Satana no rainy lainga. Ary ery amin'ny 1:30 izy dia hoy ny tenin'ny Tompo hoe tamin'ireo jiosy izay nino azy, raha maharitra amin'ny teniko ianareo dia ho mpianatro tokoa. Amen. Isika izany raha tena maharitra amin'ny tenin'i Jesosy dia izay no hoe atao hoe mpianatra Jesosy. Fa tsy ho latsaka ao anatin'ny fandriky ny devoly izay voalazan Jesosy tsara mihitsy eto hoe rainy lainga. Ka tokony zany isika tsy andainga intsony satria mahafaty ny lainga. Efa nambara ihany koa fa ny Noely dia tsisy ao anaty baiboly, tsy voasoratra anaty baiboly mihitsy hoe iny 25 Desambra no teraka Jesosy. Ore olona, lainga ny Satana izany. Isotomana ny olona ho any amin'ny afobe. Kadô aniza no ataonao amin'ireny fotoana ireny. Kadô an'ny Satana. Fa tsy an'Andriamanitra mihitsy. Io andro fa 25 Desambra io dia FETIN'NY païen, fety ho an'ny jentilisa izay tanatin'ny fahavetavetana mihitsy, fety ho an'ny Andriamanitra masoandro. Fa tsy ho an'ny mpanompon'Andriamanitra mihitsy dia novaovaina namboarina hoe atao aniverseran Jesosy. Tsy miditra amin'izany Andriamanitra, tsy manaika an'izany tompoko Andriamanitra satria masina izy, tena masina.
Tsy azontsika aroaroan'Andriamanitra ary tsy azontsika ovana mihitsy ny teniny. Ry havana, Aoka izay ny amin'ny Lainga. Iverina kely isika ao amin'ny asan'ny apôstôly 5 teo amin'ny tantaran'ny Ananiasy sy Safira vadiny. Araka ny tenen'i Petera hoe ry Ananiasy, nahoana i Satana no nameno ny fonao andainga amin'ny fanahy masina ka anafina ny ampahany vola vidiny tany. Moa tsy anao va ny tany, ary rehefa lafo izy, moa tsy mbola eo ambany fahefanao va? Koa nahoana no nisaina izao zavatra izao tao amponao ianao? Tsy nandainga tamin'ny olona ianao fa tamin'Andriamanitra. Noho nandray izany teny izany Ananiasy, dia niakarapoka ka afaka ny ainy. Dia raiky tahotra indrindra izay rehetra nandray izany. Amen. Zany hoe tsisy akory ny fotoana ny omanany Ananiasy ibebaka, fa tonga dia niakarapoka, tonga dia maty, maty ny Lainga, maty ny fangalarana. No ny avy eo 19, ary nitsangana ireo zatovo dia nofonosiny ny faty, ka noentiny nivoaka ny trano dia naleviny. Tonga dia nalevina. Tokony ho adiny 3 taorinan'izay dia niditra koa ny vadiny. Tsy nahalala izay zava-nitranga. Hoy Petera taminy, lazao amiko raha toy izao no vola vidiny taninareo. Dia hoy izy, eny, toy izao tokoa. Ry havana, nandainga ilay ramatoa nanaraka ny toetra ny vadiny. Teny kely fotsiny no nyteneniny dia nafaty azy. Izay no mila hitandremantsika amin'ity 1 Avril ity, sy amin'ny fomba mpiainantsika isan'andro, fa tsy miandro hoe 1 Avril ihany, fa isan'andro. Na mandainga ao an-tokantrano isika, na mandainga any am-piasana, na mandainga na hoe diplôma tsy izy, na hoe passeport lainga, na hoe papier lainga, faux papier ninina izany dia mahafaty ary mahavery any amin'ny afobe. Eto ny vadiny Ananiasy, ny teny no teneniny dia zao fotsiny no teny no teneniny na maleny Petera. Eny, toy izao tokoa. Zay fotsiny tompoko no teniny io madama io. Dia hoy Petera taminy, nahoana ianareo no niray tetika aka fanahy ny Fanahin'Ny Tompo? Indro eo ambaravarana ny tongotr'ireo izay nandevina ny vadinao, ary tondra anao koa izy. Dia niakarapoka teo anoloany tongony, niaraka tamin'izay koa izy, ka afaka ny ainy. Ary raha niditra ireo zatovo ka nahita fa maty izy, dia noentiny nivoaka ny trano ka naleviny teo anilan'ny vadiny izy. Dia raiky tahotra indrindra ny fiangonana rehetra sy izay rehetra nandray izany. Amen. Tonga zany dia niakarapoka koa le ramatoa, vo notenen'ny Petera fa niray tetika aka fanahy ny Fanahin'Ny Tompo. Ry havana, tsy misangisangy amintsika Andriamanitra, mbola famindrapony amintsika izao, mbola famindrapony amintsika izay velona izao andro iainantsika izao. Ny tenin'Andriamanitra farany anamarinana fa ny afobe no miandry izay mpandainga rehetra. Apokalipsia 1:20 dia hovakintsika koa Apokalipsia 2:20 fa 14 ka hatramin'ny 15. Dia miangavy anao sahady aho iomana fa hivavaka isika rehefa avy eo ibebaka mba hiala amin'izany ratsy rehetra izany, ary iainao anao ny Tompo raha tena vonina ibebaka tokoa ianao dia iainao anao Jesosy. Apokalipsia 1:20 hovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany. Fa ny osa, ny tsimino, ny vetaveta,
ny mpamono olona, ny mpijangajanga, ny mpanao ody ratsy, ny mpanompo sampy ary ny mpandainga rehetra dia anana ny anjarany ao anatin'ny farihy mirehitra afo sy solifara. Izany no fahafatesana faharoa. Amen. Apokalipsy 2:24-10 ka hatramin'ny 15. Ovakiko izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Sambatra izay manasa ny akanjony mba ananany fahefana amin'ny azonaina sy idirany amin'ny vavahady ho ao an-tanàna. Fa any ivelany ny alika, ny mpanao ody ratsy, ny mpijangajanga, ny mpamon'olona, ny mpanompo sampy ary izay rehetra tia lainga sady mandainga. Amen. Ry havana, mazava tsara ny tenin'Andriamanitra fa ireo zavatra rehetra voatonona teo ireo ary ny mpandainga rehetra dia anana ny anjarany ao anatin'ny fariha mirehitra afo sy solifara. Ary mbola nyteneniny koa hoe izay rehetra tia lainga sady mandainga. Tsy ho tafiditra ny fanjakan'Andriamanitra mihitsy tompoko. Tsy ho tafiditra mihitsy. Izay no mahatonga ny tenin'ny Tompo Apokalipsy 2:20 miteny hoe sambatra izay manasa ny akanjony mba anana ny fahefana amin'ny azonaina sy idirany amin'ny vavahady ho ao an-tanàna. Ry havana, so sanatria ka ho tavela any ivelany ianao. Raha mbola miaina ao anatin'ny lainga, raha mbola miaina ao anatin'ny fitaka, mamitakolona na mirehareo hoe ananako izao, sa ohatr'izao, nefa ny lainga no foronina avokoa izany. Tsy ho tafiditra any an-danitra mihitsy ianao tompoko. Manetretena, mifalia amin'izay anananao, mifalia na tsy manana ninina ary ianao, fa tsy hatafiditra antsika any an-danitra akory ny lainga. Ry havana, aza mieritreritra hoe lainga kely na lainga lehibe no ataoko, fa ny lainga rehetra dia mahavery any amin'ny afobe. Andao tsika hibebaka, miala amin'ny ratsy rehetra, aza mamitakolona, hialao avokoa ny kolokolo rehetra. Fa lafo vidy ny fanahintsika eo anatrehan'i Jesosy. Iary hivavaka isika tompoko, hibebaka eo anatrehan'i Jesosy. Eto eo anatrehany fahotanao, hibebaka eo anatrehan'i Jesosy. Mangata amin'ny amboariny, hivavaka isika tompoko. Jesosy indreto izahay, mibebaka aminao. Satria Tompo, tonga aminay ny teninao anio. Fa tsy tsara ho anay intsony ny mandainga, fa ratsy ny lainga ary mahavery any amin'ny afobe izany. Jesosy nefa n'izahay dia milazanay hoe kristianina te hiditra any an-danitra, ay Jesosy afobe no miandry. Tompo, mifona aminao, mamela anay, fa tsy mendrika izahay Jesosy. Mamindrafo Jesosy amin'ny olona tsiraray avy izay mibebaka aminao amin'izao ora sy fotoana izao. Ao Jesosy ny mpanao taratasy osika, ao Jesosy ny mpangala tsoni, ao Jesosy ny mpangala bola, ao Jesosy ny mpanao kolikoly, ao Jesosy ny mpandainga foana na inona taony. Jesosy ao ny mpangala pinana dia mandainga hoe tsy nangalatra. Tompo, ao koa ny mpangala badin'olona. Tompo, ny ota ratsy rehetra Jesosy. Fizazahoana dia mamorona lainga. Zay taratasy azahoana vola, anokafana tsena, azahoana mipetraka ampitan-dranomasina. Ao Jesosy ny mandainga mitaona, mba azahoana mandeha alavitra na hoe ilaina amin'ny zavatra hafa. Jesosy oka anao
iainao an'izy ireny Tompo amindra fo aminy raha mibebaka aminao izy anio. Na inona Jesosy lainga an'izy ireo sy izay ratsy nataony Tompo ka mibebaka aminao izy amin'izao raha sy fotoana izao. Dia miangavy ianao afana masonao amindra fo aminy. Amindra fo aminy Jesosy. Mamela Jesosy. Mamela Jesosy anay tsiraray avy. So sanatria ka afo be no ovantaninay. Mbola mamindra fo aminay ianao. Araky ny teninao hoe ny velona mbola manam-panantenana. Jesosy misaotra anao. Misaotra anao ny amin'ny hafatra izay nomenao avy amin'ny alalan'ny fanamasinao. Eny Tompo, nampitaiko amin'ny olonao ny hafatranao. Nampitaiko amin'ny vahoakanao. Miangavy ianao a Jesosy. Ikasika anay tsiraray avy Jesosy. Omendrika ao anatrehanao. Ary ibanjina foana ny lanitra. Hijery anao. Mba tsy ho solafaka amin'ity tany izay orava ity. Ampaherezo ny olonao tsiraray avy Jesosy. Tany Jesosy izay tsiraray avy. Satria Jesosy tsy mahatana anao. Raha tsy anao no miazona anay Tompo. Saotra raha eo. Araky ny teninao hoe fa raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona. Saotra anao Jesosy miazona anay mandrakariva eo ambany tana maherinao. Dera ho anao ray, aja ho anao ray, hatramy taloha indrindra sy ankehitriny aharo mandrakizay dory. Saotra Tompo. Aleluia. Amen.